eo amin'ny sehatra ny fanabeazana kosa indray dia anisan'ny nahazo fiofanana ho amin'ny fiarovana amin'ilay tsy mikaretina VIH sida ny teo anivon'ny lycée Nansana vokatra ny fiara-miasa eo anivon'ny agence canadienne de développement international no nahafahana nanome izao fiofanana izao. Naharitra eninandro ny fiofanana mikasika ny fiarovana amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo izay notanterahana teto amin'ny lycée Nansana. Nisy ny fiofanana nomena ireo mpanofana ary nisy ihany koa ny fiofanana ho an'ny mpianatra eo amin'ny 30 eo. Mitondra fanazavana ny professeur Ravao Arnour Madeleine avy amin'ny Université de Montréal, Canada. Toatan'ny formation dia fanomezana fitaovana amin'ny ankizy 12 taona ka hatramin'ny 14 taona fiarovana ny aretina amin'ny firaisan'ny lahy sy ny vavy izay mianaka eran'izao tontolo izao eo amin'ny ankizy 12 taona ka hatramin'ny 12 taona. Zay dia efa nanana projet izay nataonay tamin'ny volana oktobra ary nanofananay ireo mpitsabo mikasika ny aretina firaisan'ny lahy sy ny vavy ary izay no targetranay dia ny fitaovana koa fiarovana ho an'ireo ankizy izay voalaza teo ambony satria fantatra ny mahazava-doza io aretina io. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny tetikasa tahaka itony ny proviseur an'ny lycée izay nilaza fa sarobidy ny fiainan'ny zanak'olombelona izay mety viraviran'ny aretina ary ilaina ny fisorohana izany. Afa-po tamin'ny fiofanana izay narahan'izy ireo ihany koa ny mpianatra izay afaka raha teo mizara ny fahalalana izay noratoviny amin'ireo namany. Ilaina ilay izy indrindrindrindra ho an'ny mpianatra satria ao anatin'ilay izay zany ilay mpianatra ilay ao anatin'ilay tena taonany mila information ohatr'izao dia satria ilay izy miofana manokana amin'ny fitondran-tena mba ahafahana miatrika ny fiainana zany dia mba ho ilamina tsara zany ny fiainana mba ahafahana miatrika ny fiainana. Taoriny ny fiofanana izay nomena teto anivon'ny lycée Nansana dia nitoty eny arivon'ny mamindray androany ary haritra eninandro ihany koa ny fiofanana mikasika ny fiarovana amin'ny aretina mifindra avy amin'ny alalan'ny firaisana ranofo izay vatin'ny agence canadienne de développement international vola ity.